Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Nampahafantatra i Tompo anio alina, anio divaraina, tanatin'ny Nofy, fa tena zavantoza nisy eo Madagasikara. Zavantoza nisy eo Madagasikara. Nisy toy ny MASINA vingazabe. Eo amin'izany tendrombohitra izany, ny tampany tendrombohitra dia ravan'ilay MASINA. Ary tena marobe tsy hita isa, tsy voaisako akory. Ireo ohatra ny Devoly, misy sasany misy rambony. Izy ireo manao fanamiana ohatran'ireny hoe extraterrestre ireny. Fa tena nampahafantary Tompo fa any an-danitra izy no mamaly ny tany, mamaly ny eny amin'ny lanitra. Ary ety amin'ny tany izy ny amaly ny ety amin'ny tany. Dia mivoaka izy ireo, efa betsaka ny eny ivelany. Mivoaka izy ireo, misy sasany misy rambo. Ny gasy dia mijery, nisy olona hitako mijery, tsy mahatsapa akory. Ny zavantoza misy, zavantoza ho avy. Mivavao any Madagasikara, mivavao any Madagasikara. Noho ny fanompo-tsampy izany, noho ny fanompo-tsampy amin'ny tendrombohitra ao Antananarivo, ny zavatra io. Tendrombohitra ao Antananarivo. Zavantoza ny anjohan-tanindrazantsika. Ilay gasy hitako, olona tsotra, toy ireny olona tsy manana eritreritra ireny tongotra ohatrany hoe tsisy kapa akory ary fahitako azy raha tsy diso aho. Mijery, ohatran'ireny mijery zavatra ireny, nefa tena zavantoza nivoaka vao amin'ilay MASINA toy ny vy. MASINA toy ny vy. Ary tena fahavalo tonga andrava toy ny vato miady amatody ny firenena gasy. Eo anatrehan'ny fahavalony, eo anatrehan'ny fahavalony, eo anatrehan'ny fahavalony. Tsisy tanàn'Andriamanitra intsony ao Madagasikara. Tsisy tanàn'Andriamanitra intsony ao Madagasikara. Oka isika hivavaka ho an'ny gasy rehetra, vavaka ho amin'ny firenena rehetra ao Madagasikara. Efa mandeha ny fitsaran'Andriamanitra. Efa mandeha ny fitsaran'Andriamanitra. Tsy azo sakanana intsony izany. Tsy azo sakanana intsony izany. Tsy azo sakanana intsony izany. Zavatra ho avy hoy ny Tompo. Zavatra ho avy tahaka ny nampahafantary ny an'i Daniela mpaminany no nampahafantary ny ahy. Satria tao anatin'ny fifadikanana 120 andro aho, ary vita omaly izany fifadikanana izany. I Daniela mpaminany dia nampisehoany ny amin'ny zavatra ho avy ny amin'ny farany izao tontolo izao. Ary naseho an-Tompo ahy anikeo hoy izy tamiko hoe tahaka ny nampisehoako an Daniela mpaminany, ny ampisehoako anao koa ny amin'ny ho an'ny firenenao, firenena malagasy. Ny hafarantsika Tompoko raha tsy mibebaka isika fanompo-tsampy, tendrombohitra fanompo-tsampy, fanompo-tsampy ny Madagasikara. Tena malahelo ny Tompo. Hitako zao mihitsy
anatin'ny Nofy, hitako ny atsasaky ny tendrombohitra, fingezabe ny latsaka, tsy hoe kory hoe ny anjera fa tonga zany, dia ny atsasaky ny tendrombohitra fanompotsapy ao Antananarivo, ry Antananarivo malala, ry malagasy malala ô, mibempa hitako ireo fanaminy ireo Devoly, hitako misy rambo ny sasany amin'izy ireo, tompoko mibempa, miala fanompotsapy, fa hopodiky Madagasikara, amaly ny olona rehetra Andriamanitra fitsarany, nanome verse ainy Tompo fa nanieriko aranambara izany aminareo dia mbola tsy vonona ao amin'izao.